nofoanana tamin'ny taona 2014 tamin'ny alalan'ny arete laharana 724 tsipika 720 tsipika MRTP ny 7 novambra 2014 izay mbola manan-keratra amin'izao ary nivoaka tamin'ny gazety mpanjakana laharana 7 ny 13 desambra 2014 fa foana ny fampanofana maharitra 10 taona ny Nosy-Sakaty mirefy 17 hektara 430 ara ary 120 centimètres izay ao anatin'ny réserve foncière du domaine public d'Ampasin-Dava-Sakaty laharana 7,7 tsipika B aotra ao amin'ny fokotanina Antanamtarana commune Renivohitra sy distrika Nosy Be izay fifanarahana teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa Green Madalonde natao ny 12 aogositra 2014 nanana 2 volana ny orinasa Green Madalonde nampakarana ny raharaha hatreto anefa mbola tsy nisy didim-pitsarana na koa arete vaovao mamerina ny fampanofana tamin'ity orinasa ity araka ny loharanom-baovao. Araka izany tsy mitombona ny filazana fa anamarina ny refitany sy ireo zavaboary ao amin'ny Sakaty no nahatongavan'ireo solon-tenam-panjakana tany an-toerana ny herinandro lasa teo. Fanerena ireo mponina hiala amin'ny taniny no natao azy ireo no ny filazana fa hisy tetika sahajoro raha ny fanazavan'ireo mponina ao Ampasin-Dava. Tsy nanana taratasy mazava ireo iraka fa filazanam-bava fotsiny no natao tamin'ireo mponina. Tsy ampy na tsy misy ny mangarahara amin'ity raharaha ity na mantarana na mbola manan-kery na tsy ny fampanofan'ny fanjakana ny tany amin'ny orinasa Green Madalonde. Raha ny fantatra akoatra ny fanafonana ny fampanofana ny tany tao Sakaty dia nifoana ny fanjakana ihany koa ny fikasana famarotana pahatany atao hoe Medina laharana 7,540 tsipika BA tao Salazamay Toamasina tamin'ny orinasa Green Madalonde ka tamin'ny alalan'ny arete laharana 2,770 sy iray alina tsipika 22 tsipika MATP ny 17 Jolay 2012 no fanafoanana izany. Hatreto mbola tsy nisy arete namerina na ny famarotana na fampanofana tany ho an'ny Green Madalonde na izany any Sakaty na any Toamasina. Nanao fifanarahana mikasika amin'ny fanofanany tany any Ampasin-Dava no Nosy-Sakaty ny fanjakana sy ny orinasa Green Madalonde nandritra ny 10 taona nanomboka ny taona 2000. Saingy nofaranana ny taona 2012 io fifanarahana io araka ny lalàna. Nambara manko tamin'izany fa tsy azo atao mandroaka na manala olona monina ao amin'ny faritra io. Raha ny zava-misy ankehitriny anefa dia manao zavatra tsy ampy fiheverana ny fitondram-panjakana manoloana ny fakana ny tanin'ny mponina ao Sakaty Nosy Be satria kasaina hananganana hôtely lehibe ao an-toerana raha ny vaovao ihany. Raha ny tokony ho izy manko dia miverina amin'ny vahoaka ny tany raha mifanehoan-kevitra. Malala moa fa efa ela na renesana ny Nosy Be io fa ela tokoa izy io ary nandeha foana ny resaka hoe amfiteotika izao hoe izay aloha mahita mila fanazavana betsaka izy io. Tokony mihitsy zany ny fitondram-panjakana anazava marina hoe ahoana momba an'ireo tany ireo. Lazaina fa tamin'ny panjakana nefa efa ny efa nazaren'ny vahoaka ilay izy raha tokony lojikan'ilay zany tokony verina avy hatrany amin'ny vahoaka le tany. Nefa moa mandeha be ny resaka fa hoe ananganana hôtely be. Atao fitondrana mihitsy izay ampahantra amin'ny malagasy hoy ny fanamafisana. Sakanana ohatra ny vahoaka tsy hanao na tsy hanohy ny asa fivelomany andavanandro toy ny asa fivarotana fanampin'izany ny fakana ankitsirano ny tanin'ny malagasy anaovana tetika asa tsy mitondra sohiombonana akory raha ny fanazavana. Ely dia ireo vahoaka roa zany nisy manam-pahaizana amin'ny lalàna avy any ary nanao fanambarana mihitsy fa mitombona ny zavatra nambarany fa raha izay ny mitranga dia atao foana izay ampahatra ny vahoaka malagasy mba handohalika zany dia mora avy eo anaovana izay tiana atao. Io vatsinjo zaraina io mpivarotra be dia be miparitakitatsika io endriky ny fahantrana daholo io io le miaratsiny le mpivarotra mpampanofa vatana io dia nitabataba teo reo le tatry sakanana akory zareo tsy nao ny asany
natonga anazy ny teny mihitsy hoe tsy menareo azy zay ka tsy maintsy manao ny ty azy ty raha tambatra zany rehetra zany dia porofo misy fa tena hoe eo amorony fahaverezana Madagasikara tsy misy ny asa olona efa mba manana ny anjara masoandro mbola hisorono amindray le izy dia hitomboreny tsy anasa zany hoe ampandoaliana mihitsy ilay vahoaka malagasy mba hanaovana zay tiany atao rehefa dia olombetsy ny anjaka eto Madagasikara eto dia tambazany vola sy sakafo tsotsotra kely eny ny vahoaka dia mangengena dia roviny zany no farana vokany mitombo isandro aman'alina ireo tsy anasa ary raha mitoy aza koa izao fanarareo tapahefana tao malagasy izao dia tsy ho tompony tanitsika intsony isika ho iandra leçon Roger manoloan'izany dia rariny sy hitsiny ny hetsika rehetra nataon'ny vahoaka hitolona amin'ny fiadinany taniny ka isan'izany ny tranga ao Toliara Ambatondrazaka sy ity raharaha Sakaty ity ka na vokatra io dia loza fa dia hitombony tsy anasa very ny arena taniny malagasy dia farana tsy tompony tanitsika intsony fa lasitsika indray zany no hindrana sy hanofa tany eto amin'ity tanitsika ity ka iverinay fa tsy rarina zany satria efa tsisy anana malagasy tsony ene ny resaka serasera zao efa lasa vahiny Telma lasa ny Orange vahiny frantsay ny RTL africaine ny banque torak'izany ko tsisy malagasy mihitsy ny Jirama vazana efa ao Madagascar Airlines transport fa tsy misy tsony zany Madagascar zany fa very tsikelikely tsika ka meveriko fa mamerary mihitsy zay andreny fiantsenana ataon'ny Bastoliara reny satria tanany taniny izy mba solain'ny vahiny amerariny keo ny andro Sakaty dia davy vahiny alaina ny taniny manao antsoavo amin'ny vahoaka malagasy ary ity mpanao politika mba hiara entana hitolona amin'ny fiarovana amin'ny Madagasikara hialana amin'ny mety ho fiverena amin'ny fanjanahana tanteraka amin'ny malagasy indray raha ny fanazavana ihany Velaran-tany mirefy 520 amin'ny 100 hektara izay ahitana trano 700 tafo no voalaza fa kasain'ny mpanambola alaina ao Ambalatenina Toamasina faharoa. Tany efa noajarin'ireo mponina nandritra ny 30 taona ity tany ity raha ny fanazavana kanefa izao hiara-ny fandroana izao izy ireo. Ka ho fanoerana izany dia nilanja sora-bavety ireo mponina nidina an-dalambe ary nanao antsoavo ny amin'ny fijerevana akaiky ny zava-misy ao an-toerana ny alahady lasa teo. Olona manodidina ny 500 mantsy no voakasika izany fanesorana hiala amin'ny taniny izany ao an-toerana. Raha araky ny vaovao hatrany, efa nisy ny sekoly sy fiangonana noravaina tao Ambalatenina vokatra izany fakana tany izany. Mbola andrasana araka izany ny toy ny raharaha. Tsy mitombona ny fanapahan-kevitry ny filoha Amerikanina Donald Trump amin'ny fampiakarana ny aba 770 amin'ny tsy fifandanjana ara-barotra any Etazonia sy amin'ny firenena hafa toa any Madagasikara raha ny faneho-kevitry paraina Augusta. Fantatra raha teo fa efa fomba fiasan'ity filoha Amerikanina ity ny mametraka aba ambony amin'ny vokatra avy any ivelany mba hahatonga ny firenena lasibatra hanao negosiasion bilateraly aminy raha ny fanazavana. Fanampin'izany dia antony nampiakarana ny aba amin'ny firenena hafa ihany koa ny fitadiavan'ny tombotsoa manokana ho an'ny fireneny ho ihany ny fanamafisana. Ewa tsy dia tena zavatra hoe ataontsika hoe mitomboko loatra na ny fagnazavany nataony DG douane satria ho izy hoe be zany le hetagna afa-ty amintsika mandeha aminazy agny kelikely anazy mandeha aty dia droit de douane zany tadiaviny hoe ampifandanjana io tsy zay mihitsy tokony ampifandanjana io fa hoe ampiakaro kosa ny zavatra nareo alefa aty zay ny tokony ho izy fa ohatra ny zavatra ataotao fa hoe miverina aminazy manao industrie aminazy gn'olo tombo loatra sy misy logique économique loatra zany ny zavatra nataony Trump io fa hiakatra ny vidy zavatra aminazy agny. Trump anie manapetraka mesure ohatran'io izy mitady fifampirarahana izy négociation bilatérale tsy sony zany le resaka hoe règle ny OMC tsy sony zany igny zao aminazy fa tonga de hoe avianareo miresaka tsirairay de eo amizay izy mangataka ny zavatra tianao amizay hoe omenareo an'izao ndray ary ay.
Vokany, vao maika hiasarotra ho an'i Madagasikara io fiakaran'ny Abatseranana 700 isanjato io, izay miteraka fiainan'ny entana ondrana any ivelany raha ny fanazavana ihany. Hosahirana be ihany asika zany, ohatra n'izany hoe ohatra atenatena ataony le 47% e, de le agoary eny zany de tsy anina sona e, satria inona moa ny tena tombona asika ty, mora ny entana lefa asika iny satria ambaniny karama nefa koa sisy droit de douane, de lasa zany mividy mora zany ny lamba textile rehefa amitsika ty, ka raha io ampiarina io énergie hydroélectrique, fa indrindra ireny zany tena hoe ataosika énergie hoe madio, le hydroélectrique amy rano na amin'ny resaka masoandro sy ny namany ino zany tokony atao, lalagna foana moa évacuation produit, évacuation rara sara ny lalagna, misy fotoagna zany de tena sianinao misy le fond d'entretien routier, nefa mandeha foana io, mandoro mividy carburant ianao de fa misy mialana io tsy nandeha io, ohatran'izay koa le fambolena agriculture resaka barrage to sy ny namany, misy lahara-pahamegny tokony atao zany ao, izay zany tokony atao, de eo am'izay koa le resaka hoe ataosika hoe bonne gouvernance, resaka bonne gouvernance agnatin'io resaka corruption, satria saiky lasa daholo ny produit sika, ny volamena, ny safira lasa nambadiky de sy miverigna amty amitsika ty, lutte contre la corruption, l'impunité, le sy maty manota, satria misy sy maty manota tsy fantatrao nge olo tratra amio e, tratranao aiza le olo sao, ny gadra aiza le izy, zany daholo zavatra tokony ho atao amitsika raha pilamina an'io toe-karenasika an'io. Manoloana izany, tokony handray fepetra ny fitondram-panjakana ny amin'ny fampandrosoana Madagasikara, indrindra ny fijerena tombontsoa iombonana ho an'ny vahoaka, fa tsy ny an'ny olombitsy foana no tedavana amin'ny tehana ny firenena malagasy. Ny resaka mivantana i Donald Trump sy Elon Musk ny farany herinandro teo, raha ny vaovao navoaka ny Washington Post. Nanao ezaka andresendahatra ny filoha Amerikanina Donald Trump ity mpanolo-tsainy sady miliardera tompon'ny orinasa Tesla ny amerenana ny politika netra vaovao ary anafoana ireo fepetra rehetra napetraka momba ny aba ireo. Mialamaina nefa ny lehilahy raha ny vaovao hatrany. Mivarotra fiara ao Amerika ary manondrana ny Chine sy amin'ireo firenena kendren'io fampiakarana Abatseranan'io ny orinasa Tesla. Mazava fa misy ilay hoe conflit d'intérêt manoloana ny tombontsoan'ny orinasany sy ny fiarovany ny filoha Amerikanina raha ny lahateny izay nataony nandritra ny horonan-tsary fihaonana tamin'ny kongresy atoko italiana La Ligue tao Florence. Nanao antso vonjy ihany koa Elon Musk mba hisiny ny fifanarahana ara-barotra maimam-poana ho an'ny firenena Atlantika. Tokony tsy hisy etra na aba amin'ny fanondranana eo amin'ny États-Unis sy Eropa ho izy ary ny antso ny anelanelanana ny sakana ara-barotra. Tovovavy 5 taona monina eny Tsararano no nidoran'ny sakaizany velona teny amin'ny village touristique ny Alahady alina lasa teo vokatry ny asa rota-piaro. Notondrahan'ny lasantsy ka nidorany ary may avokoa ny tapany ambonin'ilay vehivavy. Efa manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly ilay tovovavy ankehitriny. Mpamily bajaja ilay tovolahy 20 taona navandoza. Ny fokon'olona no nisambotra azy ka niaran'ny fitsaram-bahoaka ny tenany. Matetika no efa niaran'ny herisetra io tovovavy io raha ny nambaran'ny fianakaviany. Tamin'ny volana Desambra lasa teo izy no efa nidoran'ity lehilahy ity tao an-trano ka mangana avokoa ny vatany ary niala hatramin'ny nifiny ho hatrany ny reniny. Eo ampelantanan'ireo mpitandro ny filaminana atao famitorana moa ilay tovolahy amin'izao fotoan'izao. Niaona tamin'ny filoha Egyptianina Abdel Fattah al-Sisi tao Leclerc ny filoham-pirenena Frantsay Emmanuel Macron omaly. Niady an'i Gaza no antondresaky ny filoham-pirenena rotonta izay mitovy hevitra amin'ny fitakiana ny fampitsarana ny ady mba hisian'ny fandriam-pahalemanao Gaza sy hisian'ny fihaonana andatabatra boribory andinihana izany. Nilaza ny filoha Egyptianina fa efa voafaritra ny mahazava-dehibe ny famerenana amin'ny laony ny fandriam-pahalemana amin'ny alalan'ny fampitsarana avy hatrany ny ady mba ahazoana antoka amin'ny fanampianan'ny mahaolona sy ny famitsorana ireo takalonaina. Tafiditra tao anatin'ny fifanakaloza-kevitra nandritra ny fihaonana omaly koa ny fanolorana drafitra sy tetikasa fanarenana ny Gaza izay tohana ny Ligue Arabo sy ny Berlin Londres ary Paris. Nankasitraka ny asa lehibe ataon'ny Egypta ny filoha Frantsay satria lalana azo tsapaitanana ho amin'ny fananganana indray an'i Gaza izany.
manokatra amin'ny fomba fitantanana mahomby amin'ny firenena palestinianina ialana amin'ny fanagajahana ataon'ireo mpitondra ao Palestina. Tsy tokony handray anjara amin'izany fitantanana izany intsony ny Hamas ialana amin'ny fampiorohorona ny Israely. Natao ampiova hevitra ny filoha Amerikanina Donald Trump anoloran'ny hevitra hafa koa ity drafitra ity. Manohitra tanteraka ny famondrana ireo mponina ao Gaza i Frantsa, toy izany koa ny any Cisjordanie. Fanitsakitsahana ny lalàna iraisam-pirenena izany ary ho loza lehibe ho an'ny fiarovana faritra manontolo anisan'izany Israely. Ho hatrany Emmanuel Macron. Tao aorian'ny fihaonan'ny filoham-pirenena roa tonto io dia nihaona indray tamin'ny mpanjaka Abdallah avy any Jordanie sy ny mpitondra an'ireo firenena manodidina ny Gaza, izay voamafy noho ny tetikasa Amerikanina ny filoham-pirenena Frantsay sy ny filoham-pirenena Ejipsianina.